efa amin'ny antso an-tarbia ao ary ny namany mpanao gazety Janine avy amin'ny RFT any Tomasina any. Miarabanao Janine, raha maheno anay dia afaka miditra avy hatrany amin'ity maraina ity Ia, miarahaba lalatina ary misaotra betsaka nareo nampiditra anay mivantana amin'ny alalan'ny radio Free FM sy fiaraha-miasa ny radio RFT ary saorantsika koa ireo radio jiaby izay maregnintsika amin'ny alalan'ny fiaraha-miasantsika tsy ataontsika ambany rano vahoaka ny Tananarivo. Miarahaba nareo jiaby, mbola tsara nareo jiaby Tananarivo agny Mbola tsara Janine, faly mikorana amintsika rehetra ny Tomasina ihany koa amin'izao maraina izao. Ny tena olana goavana be mahazo ny vahoaka ny Tomasina amin'izao fotoana izao Janine, ary zay no antony ity resadresantsika ity dia ny resaka fahatapahany herinaratra na ny délestage izay miverina manjaka de manjaka indray taoriana ny fandalovan'ny filohan'ny Repoblika tany an-toerana. Omeko anao avy hatrany ny fitenenana hitantara hoe inona no zavatra mitranga de inona ny vaovao azo ampitaina manodidina izay resaka izay Janine. Ia, misaotra betsaka lalatina amin'izay fagnamezana koragna izay. Araka efa natsidika anao tambolohany takeo dia velony taraigny tatao be ny vahoaka ny Tamatave amin'izao fotoagna izao raha eo amin'ny sehatra ny délestage ny koragnitsika. Satria izay hitanao kety le tromaly mbola tsara nahazo jiro ny tanàgnan'ny Tamatave. Ary na ataoko hoe mahazo jiro zahay raha ataony compte dia hoe roa lera amin'ny 4 ora no anagnany vahoaka ny Tamatave, izany hoe jiro na herinaratra zany ary amin'ny fotoagna izay tsy ilagna azy. Izany volagna aminao ty niany nandeha tanàgna jiaby ty tsisy managna jiro olo Tamatave eto zay mahatonga anay hoe mivaky taraigna ary velo taraigna zay satria fantatsika tsara be fa jiro dia ankina ny fiainantsika ray manontolo. Na dia ataoko hoe tsika amin'ny manjery fogna fa ny fiainan'ny vahoaka ray manontolo dia miaka amin'ny herinaratra. Ary anisany mampalahelo ny vahoaka ny Tamatave lalatina dia isaky ny président république tonga ty aminay Tamatave ty dia tsy maintsy mametraka ny vahoaka ny Tamatave fogna hoe hovahako io délestage io tsy atao foana ny délestage agnatin'ny 2 semaines ho hisy mpifanaragna amin'ny Ambatovy fa managna ambim-bava maro Ambatovy afaka tsara be mamaky ny tanàna ny Tamatave. Tsy voasamba ny raha ty ary zay hatram'izao dia miandry dia hoe andrasy miandry ase fa gasy. Zay mihitsy angamba ny mahazo ny vahoaka ny Tamatave amin'izao fotoagna izao ka zay mahatonga anay mitaraigny ary tegna mitaraigny ary tegna mangataka hoe mba asio fa olana maharitra ny famahagna ty délestage ny Tamatave ty fa vao maika lereo mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana aminay aty dia mitangalatra amin'ny andro karan'izao magnadagna amin'ny aligny zegny. Amin'ny aligny tegna magnararoatra satria misy jiro hitatsika ny tsy fandriam-pahalemana vao maika tapaka jiro lalatina fantanao tsara be manakory ny tebiteby nisy an-tokantragno amin'izay raha zay. Dia efa araroatra lasy teny fazahoako nyty fidirana amin'ny Free FM ty ary isaoragna anareo satria raha koa moa mahazo fidirana ty dia araroatako efa nisy ny fionagna nataon'ireo ray aman-dreny ny tanàgna teto izay ray aman-dreny satria mba taitra ny ray aman-dreny amin'izao fotoagna izao ary mahita fa tegna tsisy jiro tanàgnan'ny Tamatave ary mba fa nisy zany ny fanerana zay nataony any mpitondra ny tanàgna eto ho an'ny mpitondra farantampony sy fa fitondragna maefa makasika ny dia fatapahany jiro zay. Magnoloagna zafy eto lalatina misy ray aman-dreny zay agnisan'ny mitaky an'izay ary miady amin'izay mba hialagna amin'ny délestage zay ka miako anareo izy mba horegninareo Antananarivo agny horegniny zay olo jiaby maregnintsika amin'ny ty amin'ny alavan'onjatelo Free FM ty hoe manakory ny ray aman-dreny any Tamatave zay mitaky an'izay fisian-jiro zay, mitaky an'izay fahatapahana jiro zay, mitaky an'izay délestage iaigna ny vahoaka ny Tamatave efa misy 3 jours mandeha zay. Ia, miarahaba atsika rehetra maheno ny fandarana Free FM iny fa ny vahoaka na Tananarivo zay maheno anay avy tia Tomasina amin'izao fotoana izao. Ny zavatra mba tianay hotsindrina angamba dia ny any aminareo mety ho fantatray fa ny ety aminay mety tsy ho fantatrareo efa marary ny vahoaka ny Tomasina fa ny seperina rehetra sy ny amin'ny olo-tokana na amin'ny orinasa fa saika ny sehatra rehetra dia efa mikatso amin'izao fotoana izao satria raha azo lazaina dia adiny 2 ao anatin'ny 4 ora mba ahafana manao ny asa ka na ny privé na ny fanjakana na ny olon-tsotra na ny orinasa efa mitady ikatso. Ny volontenay angamba dia manentana ireo tompona ndraiky ara-panjakana zay nampanantena ny vahoaka ary afaka ny fampiresaka hatramin'izay ary mino zay fa tokony afaka miaraka ny olana misy amin'ny vahoaka ihany koa. Manokana ihany koa dia mitehitra any amin'ireo tompona ndraikitra ao amin'ny jirama
eritrereto re ny vokadratsy ateraky ny zavatra zay fatapanjiro zay satria ny investissement na ny fampiasam-bola rehetra dia mitady potika satria raha ny fitaovana mitapaka tampoka dia ny fampiteny sehatrasa ny fiarina mihitsy zany no vo dikan'izay mitekarena i Madagasikara ka aoka samy tonga saina tsika rehetra fa iankina ny aindehibe ny vahoaka malagasy ray manontolo ary zay mahatonga anay miantifa amin'ny vahoaka malagasy rehetra fa tsy ho anay Tomasina rery fa ho atsika indra fa fantatsika fa raha ny torony Tomasina eto dia ho atsika Madagasikara no zavatra ampidirina ary ny zavatra rehetra ny asa io dia ho an'ny vahoaka malagasy dia anjaratsika no mirahina miara-mama miaraka mitady vaholana sotra to feno de feno zay fangatangany nataony ireo ray aman-dreny avy aty Tomasina zay inoako marimarina fa tafita any amin'ny tompony andraikitra tsy raikiraiky zay afatra izay nefa naizany naty zany hitatsika fa misy ireo fagnoloana ministra matetika tsy loagna ny ministra ny Angovo izay hay aty Tamatavy zany de mahita io ve nitany fanjakana vaolana ny fagnovoana ministra isakandray minitra fa de mahita manokana araka ny resaka zay fagnanovana amin'ireo ray aman-dreny fa tsy laram-pahamehana intsony angamba ny fahitako azy fa ny fahitany ray aman-dreny azy de ny tompony andraikitra rehetra mihitsy mahakasika zay hoe jirama zay ny tokony asiagna ampagnoloana satria ny ministra ne de izy maha-ministra azy zay zay ny anazy fa mba misy koa mpikirakirana teknisiany na raha agnatin'ny raha io koa fa rehefa hita tsy mahomby mba hitakina amin'ny filoha zay hoe mba soloana rano io koa tsy mavita raha aloha isoloana faharoa fa telo magnaraka zegny tsy ny olo manam-pahaizana ny hoe mahory antsika Madagasikara madame Lalatine fa ny olo ny tegna mampahory antsika de ny olo marina fa tsy ny olo manam-pahaizana fa ny olo marina ary tsy ho adiny mpitondra koa izany na izo fa maha-firenena ny firenena de ny vahoaka ary Madagasikara de ny vahoaka iray manontolo ka raha mbola misy fagnontaniana faramparany ravavy tsy anao apetraka aminay avy aty Tamatavy de mbola vonona maly zay fa ny fangatahany ray aman-dreny teo de feno ho an'ireo tompony andraikitra mahakasika an'izay herinaratra izay na ny Angovo no finantina ny ministera miainga va ny fototra amin'ny fonibe mihitsy Janine ny saika antaniko manko de ny hoe ohatrany efa mba naheno za hita ty hoe taorina ny fandalovan'ny filohan'ny repoblika mba satria nandalo tany Tomasina ny filohan'ny repoblika andro vitsivitsy lasa izay de ohatrany hoe mijanona izay fahatapahany herinaratra izay de asa ny verina indray ve zany le izy sa nanahoana taorinany izay fandalovany izay ia misaotra anao Lalatina am'izay fagnontaniana zay izy bokany koa fa hoe ho avy président république zay antanàgnany Tamatavy aty etsiketsika bolo diaby atao zay tsy mahatapaky jiro io ka iarovagna ny toerana fa rehefa lasa ny président république zany dia ny andro realasana ny Noela efa tapaka ny fa tsisy ny fa mierina agnatin'izay message zay ka zay le mbola agnamasifaka ny tenin'ny ray aman-dreny teo reo isaky ny président république moa za mandeha Tamatavy aminay aty de mametraka foana zay hoe fampanantenana atao hoe fampanantenana rano fotsiny zay ny foana manomboko niany de mandritra ny herinandro de ho foana de lestage Tamatavy aty fa efa misy ny fampiresagna natao tamin'ny Ambatovia de agnamezany ny Ambatovia ambombavana herinaratra ho an'ny vahoaka ny Tomasina ho an'ny tanàna Tamatavy nanomboka tamin'ny tsidika voalohany nataony filohan'ny repoblika zany raha voalohany filohan'ny repoblika zany natao Hery Rajaonarimampianina fitsidiana voalohany nataony Tamatavy de efa io resaka herinaratra io Lalatina no namafisiny ary mba hitany masonety koa ny nidiran'ny zareo orinasa Ambatovia ny resaka tamin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa io ndraiky mokany tsy natsely tagnano gazety fa rehefa aveo zareo nagnano ny resaka taminay zao ny dian'ny Ambatovia teo fa dia misy ambimbava Ambatovia afaka amatsiagna ny Tomasina raha misy ny délestage aiza hoaiza izy nao mahakasika an'izay am'izao fotoagna zao mbola tsisy tegna mbola tsisy ary tegna mbola tsisy izay daholo mampitabataba ny vahoaka ny Tamatavy hoe ahoana foana efa intelo zay izay ta Tamatavy taty de io resaka herinaratra io mampanantenana ny vahoaka ny Tamatavy efa tatsika miteny zao na jiro aminay aty mbola tsy velo tapaka le tsy maro tany sivy jironay Tamatavy aty ziska za miteny aminao zao mbola tsy mierina ny herinaratra ary na mierina izy eo amin'ny 20 minutes mierina hely aveo de
matindray koa dia marainy koa raha malala ozy vao tonga ny jiro zay le mahatonga mafisako ny teny ray aman-dreny teo hoe tsy afaka miaina ny vahoaka rehetrarehetra satria mianka amin'ny herinaratra daholo ny antoko ny fiainany rehetrarehetra na izovy izy na izovy izy na izovy Honoa Janine, ny saika nantaniako manko dia ny hoe inona ny tena fototry ny olana ho anareo any atao masina le resaka hoe machine ny Enelec manko no nambara ministra mponina tamin'izy nanao valandresaka ampanao gazeta aty Antananarivo teo amin'ny 2 herinandro teo ngamba zay dia hoe misy olana manokana ozy ny any atao masina satria le resaka machine ny Enelec io zany mametraka problème dikan'izay ve sa mbola tsy vita le machine hatramin'izao sa resaka vola sa inona ny tena fototry le olana mahatonga ny délestage tsy mitsahatra io satria fa ambolana nge zay ny ainana le délestage maharitra be ohatra ny iainanareo azy any atao masina azy io e ia misaotra anao fanontaniana zegny raha nagnano an'igny ministre mponina ary volagninao zegny tokony tatamatavy taty izy nagnano azy fa tsy Antananarivo tagny voalohany indrindra satria zahay aty mafantatra ino raha marary aminay aty aminareo agny marary olo jiaby faritany jiaby marary fa zahay veriko fa marary nineny heny fitahiregna izany resaka Enelec zany lalatina tsy vao resaka vao maly na iniany na maraigny fa hatramizay defa misy io resaka Enelec io ary efa misy ny fidinany tale général ny ministère ny angovo taty tamin'ny Iramara namoro an'ireo ray aman-dreny zay natao hoe ray aman-dreny olo kendry tamin'izay fotoagna zay fa débat be tsy mifankahitagna io ary teo ary ny Enelec tamin'izay fotoagna zay natony teny hoe mijiramangy ozy izy tsy mahape volan'ny Enelec po misy technicien zay tao dia nanomboka teo zany namoanja reny le hoe manana ambombava mbatovio amatsina ny mponiny toa masina dia iny zegny izy hatramin'izao tsy mety afapetraka io karaha nyteneny zany misy mponina tokony mandalo tamatavy atao izy magnano azy mivolagna zegny aminay aty io magnano point de presse karaha ataony Antananarivo zegny koa izy ahafahanay mamaly azy hoe i raha zegny tsy voany maly madame le ministre fa hatramizay 2 taogno 3 taogno volagnisika 4 taogno resaka Enelec zegny hoe dia mbola tsy ahita ambaly amin'izao novembre 2014 zao ary zao atsika zao fa mafirenena efa hitatsika efa manana filohan'ny republika fa agnatin'ny republika faefatra nge tsika zao lalatina ny fantaniako afa Janine mba efa afaka manao karazana bilan tsotsotra ve tsika ny fiatraikan'le fahatapahan'ny herinaratra ho an'ny orinasa izay mihodina ao atao masinao na ny fitaovana ny atokantran'ny olona tsirairay avy ihany koa ka izay indrindra moka ny madame lalatina nahatongavan'ireo ray aman-dreny ireny tsara amin'izao fotoagna zao satria fa hita fa betsaka ny tarain'olo be satria betsaka ny raha simba ataotsika ohatra fotsiny zao ataotsika hoe masina mahodina kakazo zao tsy afaka miasa edy ny mpivarotra rehetrarehetra zao fa tsy afaka miasa edy rehetrarehetra mihitsy tsisy raha aminay aty ao mikatso ny trondron'olona maimbo ny elan'olona maimbo ny varotr'olona simba zavatra iainany zegny le mahatonga le ray aman-dreny mitsanga amin'izao fotoagna zao satria fa tsy siny rangaha ty fa andao tsika ray aman-dreny ampaneny lakolosy ho an'ireo mpitondra reo ampaneny lakolosy koa tsika ho an'ny président république satria efa nataony ny fanambiny efa nataony ny fampanantenagna ho an'ny vahoaka ny tamatavy fa tsy misy jiro tapaka ntsony aoriana ny fandalovany zay le mahatonga le ray aman-dreny mitsanga ny lalatina fa maty ny olo aty na raha tadiditsika fa amin'izao fotoagna zao olo jiaby efa agnatin'izay fahantragna lalipaka zay ny raha varotana nianany sakafonao niany ny raha tadiavinao nianany hoaninao rapitso kanefa ny facture-ny jiramana lalatina tsy miova vao maika raha miakatra eritreretinao am'izany vao maika miompampana ny facture-ny jirama ho an'ny mpanjifa rehetrarehetra zay tratran'izay raha zay ya mazava moa zay afatra izay inona ny tena angatahandreo ray aman-dreny zany Janine mikasika an'izay antsoavina ataon'izy ireo izay ianao manko toena natsitika ny resaka hoe fanesorana ny ministry ny angovo zany zay tsy navaolana moa zany fa ny rahantsika rehetra nahita inona ny tena fitakiana zany ohatrany hoe maika ataon'ireo ray aman-dreny sy ny avy any atao masina ireo ny fitakiana maiky ataon'ireo ray aman-dreny ireo lalatina dia ny fitakiana mangataka voalohany indrindra ny fampanantenagna zay nataony ny filohan'ny republika mba ampiariny vahoaka ny tamatavy mangataka ihany koa reo ray aman-dreny reo ny amerenina ny laoniny ny jiro ny fanafoanana ny délestage mba ahafahany vahoaka rehetrarehetra mitady vola miarina agnatin'ny fiainana
zay ny tegna rara dia mba hangataka koa ireo aman-drenireo mba tsy ho hisy tsony délestage mba ho andro lavoloany voaka ny Tamatave fa miaina agnatin'ny fanaintagnana amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana zao dia mbola magnano moy alina koa vao maika ny mpangalitra mirongatra anie zay tegna maharary ireo ray aman-drenireo amin'izao fotoana zao amin'izao tsika miteny zao maharary amintsika miteny zao ivory ireo ray aman-drenireo amin'ny 1 dia raha mbola misy moa ny vaovao azoko ampitegna aminao raha pisy madame Lalatina dia mampita aminao koa za raha fitrakanareo zany hoe zao ny fivoarany ny fitakina zay ataon'ireo ray aman-drenireo mahakasika ny fijaliana Tamatave hisahirana ny vahoaka ny Tamatave tsy afaka miasa ny vahoaka ny Tamatave za mivolagna aminao ty Lalatina dia tomaly mbola tsy niasa ny radio feno Tomasiny io ny fahatatany jiro. Ya, fantanina farany zany inona tsy misy ifandraisany amin'izay resaka délestage zay veritsika efa voaray moa zay te ametraka fantanina aina manahoana ny vaovao ny fahatongavany ilay sambo hoe sambo goavana be misy fitsaboana mba efa milamina aveo ireo olona voatery matory andalana ny filaharana sy ny sisa manodidina ny resaka sambo merci chips io nanahoana ihany koa ny satria nisy olana kely teo aminareo mpanao gazety tamin'ny nahatongavany filohan'ny repoblika tany tamin'ny nandraisana ny sambo io asa raha azanao tantaraina aminay aty Antananarivo. Ia, misaotra Lalatina, voalohany moa aloha idirako le hoe dakory ny laminasa amin'izao fotoana zao an'ireo olo zay marary Tamatave eto andeha tsabony reo mpitsabo mamempoagna zay moa ny agnaran'zareo amin'ny RCC reo. Eto za dia malahelo mikora amin'izao. Fa hitanao dia fijaliagna miompampa mahazo ny olo zay andeha hitsabo amin'ny sambo io voalohany indrindrika filaharan'olo manomboka amin'ny 2 aligny mandraigna amin'ny hôpitaly Manarapenitra zalahaly mbola nagnano toro dia tegna mahita mihitsy ny filaharan'olo manomboka amin'ny 2 aligny ao Manarapenitra ny mampalahelo angela Lalatina dia ity natao misy ara dia mandry amin'ny lalagna keo mihitsy mandry amin'ny devant ke ivelany ke mandry agnarabe amin'ny lalagna fandalaovan'olo jiaby io. Ny mampalahelo dia ity rehefa hoavy ity sambo merci chips volagnin-jare ity dia izy nasaina nagnano communiqué daholo ny mpagnano gazety an-tanàna teto fa hoe ny prioritaire dia nolovagna ambanivolo amin'izao fotoana zao mampalahelo aby mahita raha zany magnino moa izy tsy maraka tamin'ny gymnase tany nataony fandratana agnarana dia raha mba tratsalagna koa le olo dia mba mandry amin'ny gymnase ao le olo ngeroko mandry agnarabe mandry an-dalambe za miteny aminao zany fa mbola misy moa ny fotoagna andefasako an'ireny feo vilaby azonay regny mba ho regnina reka mba tsy volagna ndraiky hoe miteniteny fogna sanatrany bava zare avy agna Tamatave agny mahakasika ny fahatongavan'ny filohan'ny repoblika farany teo tamin'ny fahatongavan'ny merci chips tany ny fankafazety amin'ny fomba ofisialy dia tegna natao tsisy dikany ny tagnano gazety asia amin'ny faritra anisany nampalahelo amin'ny tagnano gazety zany fa zany sanatrany bava tsy miady amin'ny tagnano gazety avy agnatananarivo fa nareo vavinay nareo nadany nareo karanasanay fa le toe-tsaigna ny toe-tsaigna amin'zareo ny organisateur atao mihitsy na ny zay taty amin'ny fasiny aby zareo avy agnatananarivo tagny igny ny tegna hitanay fa hoe tsy tokony ho izy fa agnano gazety avy agnatananarivo misy 520 ny teto Tamatave tsisy nangalana na raiky anareo mba mahita an'izay normal raha ohatra hoe zay avy Tamatave ity miakatra akany dia nareo koa misy raha atao akany dia nareo koa tsy atsovy entinareo normal ve zany raha lasy taminarivo re zao agnanasany faritra tsy dia tegna zay tamin'ny faritra ty fa zay hitanao io Lalatina dia dia tegna miray iny amin'ny tagnano gazety aty amin'ny faritra fa zay dia tsy mibidibidy asan'ireo eky malongany fa rehefa misy raha manahirana anjareo Tamatave ity na misy raha vaovao tokony avoaka anjareo ity dia magnantso zareo dia olika anjareo antsony avy aminareo agny sagnatry ny vava zaho tsy hoe tsy fitiavana anareo raha vavy mpanao gazety tsy hoe nareny tsy tianay hiaraka hiasanay tsy any le izy fa le toe-tsaigna aty aminay mihitsy rehefa agnomana an'io mihitsy ireo mifezinay satria nagnino rehefa andeha agnantsolo zareo otombo merci fit io nagnino nantsona daholo ny price rehetra sy gratuit zay fa nagnino rehefa agnano raha zareo manino ndraiky hoe aika ny tanàna aketo dia za hoe raha izay no izy vaovao Lalatina misy foana tsy merci fit mandalo ny andro volagna telo volagna iny nataon'ny presse Tamatave vaovao misy foana amin'ny aketo mandeha bazary moa manakory vidiny tomaty rano miakatra sany midiny manakory vidiny siramamy vaovao tsy lany zany vaovao zay mitsika tagnano gazety zay zany zava-misy taty tegna natao an-tsilabao mihitsy fa zay ndraiky tsy natao ary tsy nalahelo zay fa mbola misy moa ny fotoagna tongavanjareo ity dia hitanjareo hoe manakory tsara be ny fandehan-draha an-tanàgnanay ity zay aloha ny zava-misy atreto aloha izahay dia tsy magnano couverture ny mpanjakagna
raha tsy efa misy ny fampiresahana aminay privé zahay presy privé satria manana ny maizy azy zahay an-tanàna eto. Mankasitraka Janine nitondra an'izay vaovao zay misaotra indrindra. Mankasitraka Lalatiana ary misaotra betsaka anao na fifotoana nafahanay mba nitondra ny tareninay avy aty Tamatavy teo moa ny mikasika ny fiaraha-miasa teo moa ny mahakasika ny fahatongavan'ny sambo Mississippi izay mampijaly olo amin'izao fotoana izao ny filaharana manomboka amin'ny roa mandraigny mandry amin'ny arabeo teo koa moa regny fanambarana izay nataony ray aman-dreny Tamatavy eto mahakasika ny délestage dia misaotra betsaka anao na mitsidika anay nagname fotoananay nidiranay an-Tarby mba hahafahanay mikoragna aminareo Antananarivo agny dia tsy adinontsika moa ny misaotra indrindra ireo mpanaraka atsika amin'izao fotoana izao tsy ho any Antananarivo iray lalana fa ho an'izay maharegny sy miara-miasa amin'ny teo Free FM. Tsy adino ny misaotra anao rahavavy na ahafahanay nitsa ny fiaraha-miasa atsika maharitra ary tsy adinoko ny misaotra ny teknisianina zay mikirakira ny bokotra marolao tao ka nahafahan'ny radio RFT nitsa ny vantana tagny aminareo amin'ny Free FM. Janine Rakotomirina avy aty Thomas amin'ny radio Feno Thomas veloma tompoko. Mankasitraka Janine Rakotomirina nitondra n'izay vaovao izay avy any amin'ny faritany Toamasina dia mirary soa antsika rehetra ny antoerana ihany koa no mirary indrindra moa zany mba ho reniny tompona ndraiky mpanjakana indrindra ty Antananarivo renivohitra aty amin'ny fanjakana Foibe zany izay fitaraina ny vahoaka ny Toamasina izay fa dia efa mijaly loatra amin'ny fahatapahany herinaratra no tenenin'ny Janine Rakotomirina farany teo zao hoe tamin'ny 7 ora maraina omaly io herinaratra io nitapaka ka hatramin'izao mbola tsy miverina zany hoe tena tsy azo iainana zany le zava-misy ihany ka manatena isika ny andraisany tompona ndraiky mpanjakana andraikitra faran'izay maika mikasika ny raharaha io tsy andrery fa manerana Madagasikara mihitsy satria fampanantenana natao io ary ny fampanantenana natao zany mila tanterahana zay zany ny zavatra tiatsika ambara ao anatin'izay resantsika izay.